Ao anatin'le fankalazana an'le iray volan'ny ankizy no nanaovanay an'ity zany. Dia loha hevitra moa zany satria izahay mikarakara ny ankizy hoe arovy izahay zany ny ankizy hoe arovy izahay andron'ny firenena rahampitso. Dia andro natokana ho an'ny zareo mihitsy zany ity androany ity ampifalifaliana zareo dia izy manao hetsika maro zany eo podium, misy danse, misy sketch, misy théâtre, misy anao cirque kely. Tena hoe andro natokana hanaovan'ny ankizy zany, izay no tena tantona zany. Misy association valo zany nanao stand eo dia nanaovana stand moa zany ampafantatra ny asa ataon'ireo association ireo amin'ny ankizy sahirana izay karakarainy dia misy kilalao ihany koa karakarainy ny stand ho an'ny ankizy dia izay ny antokisin'le stand zany. Dia mazava ho azy misy stand anankiray amin'ny plateforme de la société civile pour l'enfance izay karakaran'le stand mitombona izy ireo misy karazana zany asa ataon'ny fikambanana tsirairay avy ho an'ny zareo. Ao ny mikarakara'ny ny ray aman-dreny, manampy ny ray aman-dreny amin'ny fianaran'ny ankizy. Misy zany ankizy raisina an-tanana mihitsy ny fianarany. Misy koa le ankizy ohatra hoe manana fahatarana ara-tsaina ohatra na retard de développement, dia ireny zany ampiana ihany koa mba hivelatra ny sainy. Misy ihany koa tanora ampianarina asa mba ahafahany mahita asa zany hanatsarana ny fiainany. Misy ny grandir dignement zao mikarakaran'le ankizy tanora le gadran'ny tanora rehetra zany misy 2005 ny plateforme nofirina dia tamin'izany sivy ny association namorona azy. Dia amin'izao moa izy zany efa raika amby ny isan'ny association membre. Tsy hoe partenaire manokana fa mana partenaire maromaro zay miara-miasa aminay zany. Amin'ity hetsika ity zany ny programme dinika no manampy anay manao an'ity hetsika ity fa izay ihany koa dia miara-miasa amin'ny UNICEF, miara-miasa amin'ny commune urbaine d'Antananarivo, miara-miasa amin'ny ambassade de France. Io ihany zany tena hetsika ataonay isan-taona. Dia iray volan'ny ankizy dia mois de juin ohatra zao dia 20 novembre le andro iraisam-pirenena ho an'ny ankizy.